azo atao ve ny miray ao anatin'ny fahadombolana? Raha tsy manambato ve ny olona ndray ka tsy manao firaisana tsony dia tsy misy atahorana ny momba anazy. Firy volana na hoe firy andro ao aoriana fiterana no afaka manao firaisana ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray. Mahakasika ny fahadombolana, ngamba ny raha sitraka ao dia ampafantaro tsotsotra ngamba aloha ny atao hoe fahadombolana satria misy ny olona mety tsy mahafantatra moa zany e, fa tsy tena mametraka ho ivondresaka ny resaka fahadombolana. Raha mba azonao fariparitana kely hoe inona natao hoe fahadombolana dia ohatrany ahoana sotrany ahoana izy io a vehivavy hatramin'ny firy taona ka hatramin'ny firy taona no misy an'izay fahadombolana zay. Ie, mahakasika ny fahadombolana moa zany tena hoe horesahana betsaka kokoa atao anaty fandaharana, dia ny atao hoe fahadombolana na atao hoe règle na atao ihany koa hoe menstruation amin'ny teny français dia miseho eo amin'ny vehivavy izy io. Ny zazavavy kely manomboka eo amin'ny 20 taona hatramin'ny 10 taona eo zany dia manomboka miova ny hormone ao anatin'ilay vehivavy eo amin'ilay zazavavy kely zany. Manomboka 20 taona hatramin'ny 10 taona izy dia mitombo tsikelikely ny hormone dia manomboka mitsiry nono ny zazavavy kely eo, dia miasa tsikelikely ny ovairany dia manomboka eo amin'ny 12 taona eo amin'ny ankapobeny zany no manomboka mandeha fahadombolana ny zazavavy kely anankiray. Izany hoe samy manana vatana zany fa amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 12 ans na 12 taona eo. Iny le antsoina hoe âge de la ménarche. Eo zany manomboka tonga fotoana ny ankizivavy anankiray. Dia ny fotoana isara indray dia arakaraka ny vatany tsirairay avy fa manomboka eo amin'ny 45 ans 10 taona hatramin'ny 10 taona. Samy manana vatana zany fa eo anelanelan'ireo zany ny fotoana isara ny vehivavy anankiray ny fahadombolana. Inona ilay atao hoe fahadombolana? Raha faritana tsotsotra zany satria ny olona dia mandeha raha fotsiny dia zay mifantatra ny olona sasany ary indrindrindrindra lehilahy zay mihaino tokony mba miezaka mahatsapa sy mahafantatra le satria ndraindray ohatra lasa resa behivavy amin'ny fotsiny le izy dia lehilahy tsy mieritreritra tsy tompon'antoka sy tompona ndraikitra amin'ny resaka fahadombolana fa dia rehefa mikizitina fotsiny raha fotsy dia zany le midika hoe fahadombolana izy dia tonga fahadombolana izy dia manahoana inona le atao hoe fahadombolana indrindrindra amin'ny resaka raha toe-batana moa zany maninona no mandeha fahadombolana ny vehivavy. Izy moa zany dia efa karazana hoe phénomène naturel tsy maintsy misy amin'ny vehivavy anankiray raha vehivavy normal tsara amin'ny vehivavy anankiray. Ny fahadombolana dia karazana raha mandeha amin'ny vehivavy isam-bolana, mivoaka ao amin'ny tranonjaza le izy zany ao amin'ny muqueuse utérine-nao le raha. Normalement zany ny vehivavy raha normal tsara vatany dia mivoaka an'io mandeha an'io raha io izy isam-bolana. Misy cycle zany ao dia mivoaka le izy isam-bolana. Io moa zany amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny horesantsika izy hoe cycle eo amin'ny 24 jours hatramin'ny 38 jours eo zany ny cycle vehivavy anankiray dia samy manana vatany fa manodidina ireo dia isak'ireo cycle ireo dia mandeha foana le vehivavy anankiray. Alohan'ny hidirantsika amin'le resaka le hoe misy fantaniana tsy nataon'ny olona hoe rehefa resaka anao dia le manana fahadombolana marary mikorotana reny tena betsaka manontany tonga aty moa zany fa ny fampiomanana ny ankizivavy zany ny fanabeazana tokony ho ataony tsy haiko ny renim-pianakaviana ve sa ny ray-pianakaviana sa iza ny tokony hanabeany ankizy kely ahoana misy ny fiomanana tokony atao ve fampiomanana ny ankizy kely ho an'izay resaka fahatongava fahadombolana zay zany hoe tiako tena zany le approche mihitsy tokony isy ve raha misy dia ohatrany ahoana ny tokony fomba anaovana azy. Ie, tokony isy moa zany zay eo amin'ny ray aman-dreny tsy natao an'ireny ihany fa afaka ataon'ny ray ihany koa le izy satria mety misy hoe tsy manana rentsolo le ankizy fa ny ray no mitaizana azy. Afaka ataon'ny lehilahy afaka ataon'ny reny afaka ataon'ny ray no mampafantatra izany ho an'ny zazavavy. Manomboka vao manomboka mitsiry nono zany le zazavavy kely anankiray zany dia eo zany dia efa tokony manomboka mifanaraha-maso ho amin'le zazavavy ho an'le zazavavy anankiray. Araha-maso izy satria rehefa manomboka mitsiry ny nono dia efa tsy ho ela dia hanomboka hiditra ao anatin'izay hoe fandehana amin'ny fahadombolana izay izy afaka taona na volana vitsivitsy aoriana izay dia homanina tsara izy, ifampiresahana le izy satria
mety hoe taitra le ankizy mahita hoe misy raha mandeha zay hoay fa manina mety hoe matahotra izy taitra be tamiko izy zavatra tsy eritreretina satria zavatra tsy voahomana ho amin'ny sainy aty aloha le izy dia za nampahafantarina izany hoe efa manomboka amin'ny tsironono ianao dia ohatra zao a naturel ho amin'ny vehivavy io a tsy hoe le ianao dia mety hoe mandeha fadimbolana na hoe misy raha mandeha tsy mampatahotra zany a fa tsy maintsy mandalo amin'izany ny vehivavy normal rehetra dia ampiomanina mialoha zany ny saina dia atoro mihitsy ny fampiasana serviette hygiénique satria tena ilaina be ny resaka fahadiovana ao anatin'io hoe resaka hoe règle mandeha io a mandritra n'io fotoana io mihitsy ny tena fa microbe miditra any anatiny ny taovam-pananahana sy any anaty tranon'izany zany a rehefa tsy voahaja tsara zany le resaka hygiène intime dia homanina tsara ny resaka serviette anaovana amin'izay fotoana izay a ny fomba fampiasana sy ny sisa. Efa ndresaka ianao mahakasika ny resaka serviette ny resaka salaka ataontsika eto aty amin'ny taona rivo fahatelo ny fahatombon'ny taona zato faraika amby roapolo vao tena nandeha teto amintsika Madagasikara io resaka le serviette hygiénique io misy ny milaza hoe tsy de mety loatra fa aloha ihany mampiasa le lamba sy ohatran'izany manao ny resaka fahasalamana mahakasika fampiasana azy reny sy ny fampiasana ny resaka tatilamba reny moa zany. Ie, resaka salaka ataontsika toa dia teny gasy mazava be ngamba hoe fampiasana salaka io zany aloha samy amin'ny safidiny a samy amin'ny fahefa mividy satria moa zany serviette hygiénique le efa taty aoriana mazava ho azy fa tsy maintsy hoe mividy ary misy lafolafo mihitsy le izy a dia arakaraka ny fahefana misy moa hoe namanana fahefana ary izy a misafidiny hoe ampiasa lamba mihitsy satria hoe zay no ohatra ny mahazatra anazy afaka ampiasaina tsara izy ireny fa jerena tsara fotsiny hoe misy qualité an'izany hoe isa zany no efa mba hoe mety amin'ny vatanao satria mety hoe misy allergie amin'le produit amin'le izy na allergie amin'le serviette dia arahana maso tsara aloha hoe mety aminao ve le izy raha mety amin'ny fahasalamanao tsy allergie ianao tsy misy olana ianao manao anazy afaka ampiasainao tsara ny serviette hygiénique le vidina eny an-tsena ireny raha ohatra moa zany hoe tsy mety aminao le izy dia afaka mampiasa salaka lamba fa izana lisa hoe serviette mitroka mandona ohatrany hoe mitroka mandona no ampiasaina dia serviette madio foana zany hoe salaka madio zany satria miresaka tafiditra ao anatin'izay foana ozy izy ny resaka hygiène intime dia izana hoe atao madio tsara ny salaka anaovana fa tsy hoe lambalamba hita tery dia toa dia iny foana iny ny anaovana fa mba hoe rehefa reto ny serviette spécial intime ako reto ny salakako spécial isam-bolana dia reny ny sasana madio tsara dia atapy masoandro tsara dia afaka anaovana misy koa mampiasa hoe toa dia hoe ajeter le izy hoe rehefa efa manana lamba spécial mihitsy izany dia ohatra hoe tsy manasa fa hoe dorana rehefa avy mampiasa. Ny mahakasika an'izay fampiasana ny salaka ny serviette hygiénique zay misy fetrora ve tokony ampiasana azy ireny sa dia hoe rehefa feno vao esorina sa hoe manahoana ny mahakasika ny fampiasana satria misy ny sasany mety hoe ray anatin'ny ray andro hoe tsy fantatro arakaraka ny fahefa mividy misy ny hoe mety hoe tsy mahafantatra ny hoe adiny fierina fotoana tahaka ny ahoana ny anoloana azy iny. Oui, eny raha mampiasa ny serviette hygiénique ohatra zao le vidina eny an-tsena ireny dia arahana tsara le fotoana fampiasana anazy mba ohatra hoe misolo ianao maraina atoandro hariva na tsy feno be ara satria rehefa tena mijanona elana io dia lasa masaka le avy eo tsy hoe le serviette hygiénique anaovanao ny ratsy amin'izay fotoana izay fa le temps de pause na hoe temps de portée na hoe fotoana nitondranao an'le izy ny diso ela loatra dia miaraka amin'le raha le izy sy le mandomando amin'ny fivaviana iny dia lasa normal be automatique be lasa masaka le fivaviana rehefa avy eo dia lasa manome tsiny rehefa avy eo hoe ratsy le serviette hygiénique ampiasaina fa maraina atoandro hariva zany raha misy fahafahana ianao misolo anazy ohatran'izay koa ny lamba hoe rehefa manelingelina anao mba ialana amin'ny resaka fofona sy ohatran'izany dia izahana soloana le izy matetitetika tsy maninona mihitsy. Ity moa fanontaniana tsy maintsy ho apetrako ity fa mety nikofo bay koa betsaka manontany an'ity zavatra tsy hoe rehefa le amin'ny fotoana ny fahatombolana tena marina ve mitombona ve ary inona no mety mahatonga an'izay tokoa hoe rehefa tonga ny fahatombolana dia somary kizitina ny vehivavy somary tsy tohina marina ve le izy inona no mety mahatonga an'izay. Ie marina izay resaka izay fa tsy voatery hoe amin'ny vehivavy rehetra le izy zany satria rehefa tonga ny fotoana ny fahatombolana ao anatin'ny vehivavy iray moa zany dia misy karazana cycle ao cycle zany ny isaky ny tour de cycle zany ny iverenan'io règle io misy karazana hormone ao anatin'ny vatan'ny vehivavy anankiray ao dia misy fiovana hormone mazava ho azy dia le fiovana hormone ao anatin'le vehivavy
mampandeha an'le règle zany satria rehefa tsy misy fécondation tao a de mandeha normalement mandeha ny règle isam-bolana de iny fiovana hormone iny a no mampiova an'le vatan'le vehivavy anankiray zany laza hoe mety hoe stressé kokoa izy na ohatr'izay de izay mampatonga anazy satsia hoe kizikizitina rehefa tonga ny fotoana ny règle. Nisy fanontaniana moa zany miezaka mametraka ny fanontaniana avy aminareo mpiaino ihany satria efa nisy ny fampahafantarana mialoha ny fivanianany raha sazy anitra eto a nisy rem-pianakaviana nanontany hoe firy volana ao aorian'ny fiterahana ho izy no tokony hiverina ny fadim-bolana raha ny tokony ho izy. Izy io moa zany a fiverena fadim-bolana ao aorian'ny fiterahana tsy misy fixe izy io a tena tsy misy fixe hoe tsy maintsy amin'izao no miverina samy manana ny vatany ny tsirairay avy a de samy manana ny fiverena fadim-bolany fa eo amin'ny ray volana miakatra ao aorian'ny fiterahana ray volana miakatra eo zany manomboka fiverina fadim-bolana samy manana ny azy ozy a misy tena hoe ray volana de miverina misy roa volana misy embolana misy amataona mihitsy vao miverina fadim-bolana tsy misy date fixe zany izy io fa samy manana ny vatany satria resaka hormone ozy izy a mahatonga an'le izy a de tsy misy fixe mazava ho azy a fa samy manana ny azy herintaona ray volana zafady ray volana miakatra no miverina fadim-bolana ao aorian'ny fiterahana. Raha sanatria miverina aloha zay zany izy de mety misy tsy fahatombanana ara-pahasalamana ve? Tsy miverina alohan'izay le izy satria tsy possible hoe miverina alohan'izay le izy fa mety hoe le raha teo alohan'le mbola tsy hitin'le raha tao aorian'ny fiterahana no mety hoe mampatonga anazy ohatra hoe mety hoe reraka loatra le vehivavy ohatra hoe tokony hoe herinandro eo mijanona raha na tapa-bolana ohatra de mety hoe reraka loatra izy de mety hoe mandeha kely indray le raha fa tsy mbola possible hoe ho règle izy. Misy fanontaniana moa ato fa ngamba ho ataoko any amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo fa ny tena be mpanontany ato de resaka le mahakasika ny hoe firy andro ao aorian'ny ny fadim-bolana no mahabe voka sy ny anina fa ty aloha misy fanontaniana alefako ihany fa any amin'ny tapany faharoa tsika mety mahamaly an'io satria efa miditra somary resaka sady tsy fadim-bolana iny misy zavatra tsy azo atao ve rehefa tonga ny fadim-bolana? Zavatra tsy azo atao a rehefa tonga ny fadim-bolana io moa zany tsy de misy hoe zao ny tsy maintsy atao zao ny tsy azo atao fa arakaraka ny vatana io zany arakaraka ny vatan'ny vehivavy tsirairay avy misy ny vehivavy mandeha fadim-bolana tsy misy fambara mihitsiny izy fa ohatrany hoe rehefa dady fotsiny hoe tonga ohatrany hoe mararary kely fotsiny kibony de mandeha ny règle de mandeha normal tsara tsy misy marary tsy misy manelingelina anazy misy indray nefa vehivavy rehefa ho règle de miova be mihitsy ny vatany mety hoe marary ny nono marary be ny loha mipotra mony marary tena hoe marary tsy mahatafatsanganao am-pandriana de tsy de misy hoe zavatra tsy azo atao zany fa arakaraka an'izay fotsiny arakaraka anao hoe ianao ve tafiditra ao anatin'le manao règle douloureuse sa hoe ianao tafiditra ao an'le hoe règle normale tsy misy olana de tsy misy an'izay hoe tsy azo atao zay zany. Zany hoe raha ohatra ka manana an'izay tokony hoe somary mangirifiry somary marary anatin'ilay fiatrenan'ny fadim-bolana misy zavatra tokony ho ataony ray ve zany sa hoe de hoe efa marary fa de zay fa ereto eo io moa zany betsaka mitaraina amin'iny hoe rehefa règle de marary be manao règle douloureuse moa zany no tena fiteny anazy misy zavatra afaka atao ka ny zavatra afaka atao zao de afaka manao bouillotte chaude eo ambanin'ny foatra eo amin'ny fanisan'ny tranonjaza rehefa marary be iny le kibo de ohatrany fanaovana an'izay aloha fa mety tsy frantsaiko moa izy de vao mainka mety hoe sahirana bouillotte chaude misy moa zany efa mivatra le bouillotte reny eny antsena eny de afaka koa ohatra hoe maka tavoahangy plastika na tavoahangy tsotra tavoahangy reny de asiana rano mafana zay zaka mihitsy de iny no alaina apetaka eo ambanin'ny foatra eo amin'ny fanisan'ny tranonjaza zany eo amin'le maheno amin'le manaintaina be iny rehefa règle de manampy manala an'le manaintaina zany iny amin'ny fotoana règle afaka ihany koa reto indray tsy voatery hoe amin'ny fotoana règle ianao voanao anazy fa reto moa zany efa astuce efa teneny rasazy foana ho an'izay mpanaraka mipazan'ny rasazy hanitra ny thé sakamalao na dité sakamalao matetika zany tsy hoe miandry règle ianao fa mihinana anazy fa eny tenatenany eny ianao afaka misotro dité sakamalao afaka misotro jus persil de ezahana ampy calcium tsara amin'ny vatana calcium sy fer
de raha tena hoe amin'ny fotoana tena hoe marary be mihitsy le izy tena tsy zaka de afaka manantona dokotera ihany ianao na manantona rasazy misy fanafody natokana ho anao any fanafody kosa angamba tsy afaka teneniko eto mety azo fantarina ve rasazy mety matonga satria fa miresaka ianao calcium miresaka ianao tsy haiko de fer de mo ve midiky zany hoe nohony tsy fahampiana calcium na nohony tsy fahampiana fer ny mahatonga le règle douloureuse tsy voatery hoe izay fa anisany manampy zany hoe manena zany hoe mba tsy hidirana amin'izay fa anisany manampy betsaka zany hoe rehefa ampy andray ianao de somary mihena kokoa zany ny resaka règle douloureuse nao na hoe règle marary manaintaina be ianao iny rehefa règle zany hoe tsisy fika zany io zany fa raha ohatra ianao ka marary fahatombolana hatramin'izay de marary fahatombolana foana mandrakizay sa hoe mety isy fotoana mety hiala zay fanaintainana sy farariana zay matetika aloha ny safady matetika aloha ny eo ny tovovavy raha mbola tsy niteraka izy manao règle douloureuse de rehefa miteraka izy avy eo afaka ho azy le izy satria io moa zany ny hoe resaka hoe ao anaty tranonjaza zao de efa manomboka mitondra zaza indray mandeha izy de efa manomboka miova ny ao anaty tranonjaza miova ny vatany de possible izy tsy manao règle douloureuse tsony rehefa miteraka indray mandeha rehefa any orinany misy koa nefany tsy nanao règle douloureuse mihitsy izy ohatra tamin'ny rano hoe mbola tsy niteraka izy zany alohany tsy niterahany fa rehefa avy niteraka izy rehefa aveo de lasa miova indray le vatany rehefa après an'le fiterahana de mety hoe lasa manao règle douloureuse indray izy rehefa aveo zany zany midika fa tsy formule akory zany hoe tsy raiky dravitra le izy hoe tsy maintsy zao de lasa zao na tsy maintsy zao de lasa zao fa arakaraka ny toe-batana araka le nresanao teo eny arakaraka ny toe-batana mety miova io fa tsy hoe zay foana akory de ohatray foana ny ainanao eo fa courage daholo ho an'izay tratran'izay manao règle douloureuse zany raha ohatra zany ka tonga fahatombolana ny olona nangaray tsy hoe tsy mahazo zay moa nresako teo tsy hoe tsy mahazo manao fanatanjahantena tsy hoe tsy mahazo mibata zavatra mavesatra tsy hoe tsy mahazo manao zao mety foana ihany nietsika ara-batana mahaolonanao sy zavatra zay tokony ataonao tokony fahazarana mety foana zany indray arakaraka ny fitazain'ny vatana afaka ataonao tsara mihitsy ny fiainana andavanandronao raha ohatra ka hoe mandeha tonga fahatombolana ianao ka tsy tafiditra ao anatin'le hoe manao ohatra ny hoe sarotiny be zany fa afaka ataonao tohizanao tsara foana misy manko rehefa tena sarotin'izay na mihetsika eo ambony fandriana ary tena tsy vita tsony regny kosa angamba ny hoe tena hoe manao repos izy fa raha ohatra hoe normal tsara ny ianao rehefa mandritra fahatombolana afaka tohizanao foana ny zavatra ataonao amin'ny andavanandro zany araka ny hevitrao zany aloha de tsy mitombona nisy sinona fikambana am-behivavy tany ivelany tany efa nisan'ny ady ho an'ny resaka congé menstruel raha zay malaza an'le izy hoe fiatona amin'ny fahatombolana isam-bolana tokony hoy zany tokony tsy olana zany ary tsy tokony edivana ny resaka zo ohatrany zany satria tsy hoe tsy edivana indray zany hoe ka hafa mihitsiny satria zay hoe misy ny olona zany hoe tena hoe mandeha fahatombolana sy de misy olana be ozy izy ateo fa misy tena le hoe tafiditra anaty zay tena hoe tsy tena hoe mijaly tena hoe mahatsiaro tena sahirana mihitsy izy rehefa tonga fahatombolana de rendreny angamba hoe jerena hoe ka exceptionnel mihitsy no hoe ahoana moa zany hoe misy preuve fe zany sa ahoana hoe rehefa tena tafiditra ao anatin'le manao règle douloureuse fe izy de reny kosa indray mety hoe afaka edina ihany hoe mba mahazo repos izy rehefa amin'ny fotoana fahatombolana satria tena hoe nahitsangana ho fandriana ary tena tsy vita voalohany hovaliana angamba de le hoe any amin'ny lafy any amin'ny lahoty angamba izy teo le hoe inona ny antony mampatonga le raha mivaingana rehefa mandeha fahatombolana ie normal zay tsy misy atahorana le raha mivaingana rehefa amin'ny fotoana fahatombolana iny fa kosa mila mazoto misotro rano mafana rehefa mazoto misotro rano mafana ianao amin'ny fotoana règle de tsy tokony hivaingana be tsony le raha fa mandeha raha normal rehefa mivoaka tsy misy atahorana zany iny raha hoe raha mivaingana zay fa rano mafana ozy izy raha sazy no ezahana sotroina de mandry mitsoraniko le raha rehefa aveo fa lasa tsy mivaingavaingana ny fanontaniana faharoa
firaisana ao anaty règle izy teo anaty fatombolana ho izy ie ty fanontaniana ty koa dia fanontaniana matetika mipetraka foana amin'ny rasazy hoe azo atao ve ny miray ao anatin'ny fadombolana tsy misy amin'ny ankapobeny aloha zany dia tsy misy olana mihitsy ny fanaovana firaisana ao anaty fadombolana fa io kosa samy amin'ny safidiny ny tsirairay indray zany arakaraka ny resaka fisainana hoe mety aminao ve sa tsy mety aminao le izy akoatra ny tika teneniko ty hoe akoatra ny hoe misy olana ara-pahasalamana misy olana amin'ny taovam-pananana ny lahy sy ny vavy zay zany le izy raha ohatra ianao ka manana olana amin'ny resaka taovam-pananana na lehilahy ianao na vehivavy ianao dia tsy tokony iray ianao mandritra ny fadombolana fa vao maika mampirongatra bebe kokoa ny aretina izay fanaovana firaisana ao anatin'ny fadombolana izay mila samy mijery mivantana aloha zany hoe salama tsara ve madama salama tsara ve ramsea zay vao miditra amin'izay resaka izay fa amin'ny ankapobeny tsy misy olana misy ary ny vehivavy rehefa fotoana fadombolana vao tena miakatra misy konkoa ny envie satria misy fiovana hormone ao anatin'ny vatany ao dikan'izany samy amin'ny safidiny io raha mety aminareo le izy afaka ataonareo tsy mety amin'ny eritreritrinareo sy ny fisainanareo le izy afaka tsy manao fa fanampon'izay hoe salama tsara ramsea salama tsara madama zay vao mety le izy fanontaniana fahatelo angamba izy teo ny avy amin'ny SMS fanontaniana fahatelo hoe firy volana na hoe firy andro ao aoriana fiterana no afaka manao firaisana ny lehilahy sy ny vehivavy anankiray ity zany amin'ny ankapobeny dia 6 semaines raha teraka normal teraka ambany voabasy tsy nididy tsy nitatahana le vehivavy tamin'ny teraka dia 6 semaines après amin'ny fiterana no afaka miray ny mpivady zany hoe ao anatin'izay 6 semaines zay zany tsy misy raha mandeha intsony tsy misy raha mandeha intsony le vehivavy efa vonona ara-tsaina efa vonona ny ara-batana tsy nididy ozy izy tsy nitatahana dia 6 semaines na 9 herinandro ao aoriana fiterana no afaka miverina miray ny mpivady raha nididy izy aloha somary sarosarotra kely eo amin'ny 3 mois miakatra eo zay zany normal telo volana ao aoriany nadidinana azy no afaka miverina misy firaisana ny mpivady tafiditra ao anatin'izay foana ny condition hoe efa vonona tsara ho amin'izay ve ny saina sy ny vatana zay vao miditra amin'izay salama tompoko za vehivavy 20 taona mba saika antandra sa za nisy fotoana tsy nandeha ny règle telo volana tsy nandeha ny règle zany telo volana zany mety misy antony ve le izy fa tena sahirana ny saiko misaotra tompoko zany mahafantatra le izy voaloha aloha anao le lantany sy minadolona nataonao zay vao mantsy hoe io fadombolana io manahirana rehefa tonga fa tena manahirana koa raha vao tsy tonga Elia Tidegoti ino ka raha sazony mahatonga na manao firaisana jour d'ovulation dia tsy mahazo zaza mihitsy zay zany le fanontaniana taoko SMS iny aloha mandra-pisy ny antso avy aminareo rehefa mety hoe sahirakiransika amin'le miditra ny antso satria resaka somary manahirakirana malagasy miresaka zavatra otratra zao dia fa azosika atao tsara miditra mivatana resaka zay resaka fahasalamany ny vehivavy zany resaka tsisy idirany tena karaha ity fa bonjour Cool FM inona kay mahatonga ny règle n'olo araiky agnatin'ny taogna araiky indimy fo izy manday marary antegna am'zegny sa zay zany indimy ihany zany ao anatin'ny taona ray no tonga le fadombolana raha ty fanontaniany ty namana ity ndao re misy fanontaniana vahiny erava technicianina koa salame saika antany raha sasy hoe raha tsy manambaty hoe ny olona ndraika tsy manao firaisana tsony dia tsy misy atahorana ny momba anazy zay fantanitiko voalohany raha azo atao be dia be fa rehefa vedre miverina miditra alefa za re alefa za atao anakiroa ihany alefa zay ary aloha alefa za ry raha atahorana iskista ve izy tsy atahorana iskista misy fotoana izy mety hoe amin'ny maha olombelona anazy inona ny tokony ataony makasiraka raha sasy niary ovaliana misaotra ny rava aleo aloha zay anaky efatra zay efatra zay le fanontaniana aleo aloha efatra reo aloha no valiana dia rehefa avy andray miverina miditra nareo tao raha sazy niary valiana ny fanontaniana voalohany hoe 3 mois tsy nandeha règle zay ngamba nisy teo hoe inona ny antony voalohany indrindra aloha dia ho fanontaniana mipetraka aminao zany hoe tsy be voka ve ianao
tsy mampinono ve ianao a tsy manao fanabeazanaizana ve ianao raha tsy tafiditra ao anatin'ireo kelo teneniko hoe zany hoe tsy mampinono a tsy manao fanabeazanaizana tsy bevoka tsy avy niteraka efatra izay a de raha tsy ao anatin'ireo zany a ny mahazo anao fa hoe tsy nandeha fotsiny 3 mois de mila manao fizahana ianao mila manantona rasazina manantona dokotera fa mety hoe manao écho aloha zany de jerena mahakasika ny ovaire anao hoe salama tsara ve ny ovaire anankiroa rehefa salama tsara ny ovaire anankiroa tsy misy kyste tsy sinina de mety ho trouble hormonal le mahazo anao a akoatra le efatra nyteneniko teo hoe tsy bevoka tsy manao fanabeazanaizana tsy avy niteraka tsy mampinono de manantona dokotera na manantona gynécologue na manantona dokotera de mijery fahasalamana fa rehefa tsy trouble hormonal ozy izy rasazy a de sao de hoe misy kyste na tsy salama ny ovaire de fantanina manaraka no hoe manao firaisana ao anaty ovulation nefa tsy mety bevoka voalohany indrindra aloha hoe mandeha normal isam-bolana ve le règle aloha de fantatro tsara ve hainao tsara ve no micalcule ny date d'ovulation anao fa misy manko tsy mahay manao calcul le izy koa fa misy ale manao tsenjery zay hoe 14e jour zay foana hoe 14e jour ny ovulation nany hoe ny andro mahabevoka fa tsy zay nefa le izy fa miankina amin'ny cycle le izy miankina amin'ny cycle anao jour d'ovulation anao a de anaty ovulation tsara ve tafiditra anatin'izay ve hainao tsara ve micalcule le izy a ao ve ianao mametraka zaza nefa tsy mipetraka mila manantona manao fizahana ianao manantona rasazina dokotera na gynécologue manao écho aloha mijery hoe salama tsara ve ny ovaire salama tsara ve ny tranjaza ramse koa miaraka mitsabo aminao miaraka manao fizahana aminao hoe salama tsara ve ramse salama tsara ve ny spermatozoïde matanjaka tsara ve fa tsy voatery hoe ianao foana koa no olana fa sao de koa hoe ramse no olana ny kanao zany a de mila manao fizahana mihitsy ianao manao consultation de manao traitement hoe mijery hoe inona no olana raha efa tena hoe niezaka nareo nametraka zaza tamin'ny fotoana ny andro malonaka na ny hoe jour d'ovulation nefa mbola tsy mipetraka mihitsy ny zaza misy antony ao matoa hoe tsy mipetraka ny zaza raha ohatra ozy raha zaza hoe tsy diso daty nareo fa ainareo tsara ny calcul ny jour d'ovulation anareo resantsika moa zay reo avy eo hoe hoanno anray ohatra vitsivitsy ngamitsika reo avy eo any amin'ny tapany faharoa mahakasika ny hoe raha ohatra n'izao izy de ohatrohatriny ahoana ny fikajina n'lay fotoana mahalonaka any resantsika kely rehefa avy eo fantanina manaraka hoe indimy isa-taona no mandeha règle izy le cycle anao ve cycle mitohy le izy ohatra hoe mandeha isam-bolana ihany izy ohatra 10 volana de avy eo tsy mandeha intsony sa hoe toa de tokony isaky ny eo amin'ny raha indimy zany de eo amin'ny isaky ny 2 volana eo zany ka zay arakaraka le fotoana andehanana izy hoe isaky ny 2 volana mahery ve le raha vao mandeha sa hoe misy fotoana izy mandeha normal oui sa hoe misy fotoana izy mandeha normal ihany isa-bolana de avy eo tonga de tsy mandeha indray izy 3 volana na 4 volana zay ny azahoan'le hoe indimy isa-taona de zay ianao koa de tafiditra ao anatin'le hoe mila mandeha manao fizahana manantona dokotera ozy izy na rasazina gynécologue manao écho hijerena hoe salama tsara ve ny ovaire anankiroa ny ovaire foana moa zany teneny rasaz satria ovaire anao io ny responsable mamokatra mahatonga anao hoe misy règle normale isam-bolana ianao na tsy rehefa salama tsara ny ovaire ozy izy rasazy de mijery mety hoe ho trouble hormonal ihany koa le mahazo anao antso avy amin'ny raha tena isoraka ny fantena faefatra raha tsy diso mahakasika ny resaka hoe tsy manambady hoe tsy manao misy olana ve raha hoe tsy manao firaisana tsisy vady de tsy manao firaisana intsony tio zany de arakaraka ny azonao firy taona aloha ianao de arakaraka ny fitaizanao vatana ihany koa misy ihany no miteny hoe ilaina ny resaka firaisana eo amin'ny vehivavy fa nefa le izy tsy voatery koa satria raha efa hainao zany mitaiza ny vatanao de tsy voatery hoe apisy olana anao le izy tsy mampisy kisy taloha le izy mazava ho azy rehefa mandeha normal isam-bolana ny règle salama tsara ianao tsy manao firaisana anao tsy voatery hoe haniry kisy tenao de zavatra tokony ataonao raha ohatra zany ianao hoe tena hoe tsy hiditra amin'izay resaka firaisana ranova zay de manaova sport de miteza vatana de tsy maninona tsisy atahorana zay fa io moa zany arakaraka zay safidinao ihany zay aloha zany ny fantenana kefatra reny afaka miditra mivantana indrinareo manontany raha ohatra ka misy ny tianareo anotaniana ho an'le namana anao fanamariana hoe
Nga tsisy fandarana momba fahasalamana manokana dia izay ma dia hoana ny fandehany dia hoana ny fandehany mandeha amin'ny samy sehatra rehetrarehetra dia hoana ny fandehany iza dia avy aiza salama tompoko salama tompoko iza dia avy aiza avy aty Ivandry iza dia avy any Ivandry Ialisa avy aty Ivandry ndao Ialisa tantara ho ary saika mba anontany inona kale mahatonga an'le kista azafady sotra ny Ialisa eny eny ary zay fantinaray a fanontaniana ato anatin'ny SMS avakika any a bonjour manao akory ny fomba fagnara jour de règle azafady nirina avy aty Morondava zay ngamba le fandraisantsika teo ihany ny mikasika resaka sikla dia hoana ny fandehany efa misy tafiditra iza dia avy aiza Sarava aty Alakamisy mba saika antandra sady Eneky allo tonga dia alefa Akaina saza mahatonga zany rehefa miray dia misy marary any anaty foana mavehivavy anao eny voaray aky misaotra ny Sara izay le izy ny resaka fahasalamana vehivavy dia voaresaka amin'ity andro ity izay le nyresantsika teo hoe andro maneran-tany hoaniny amin'izay resaka fahasalaman'ny vehivavy zay le resaka eto sao dia mieritreritra inona ny idirana zany misy idirana zany dia ahoana ny fandehany iza dia avy aiza salama tompoko iza dia avy aiza salama fiderana ihany avy aty namontana fiderana ie ndao fiderana besaka katoresitra iratady azafady any eneky tonga dia hoe inona no mampatonga ny vehivavy manao fanatanjahantena nefa tonga ny reglany manao fanatanjahantena nefa tsy tonga ny règle tonga raha ohatra hoe manao fanatanjahantena ianao dia amin'ny irenao manao fanatanjahantena iny tonga tampoka ny règle anao dia inona no mba atao eny ary voaray aky sotra ny fiderana avy any eny namontana ary hovalianao fanontaniana miandry kely indry sotra ny fiderana hovalinina eo rehefa avy eo zay fanontaniana zay eny ary sotra firy zay rasazy efatra be zao sahady ndao ary valeo ary olo anankefatra ie valintsika voalohany resaka kista hoe inona no mahatonga ny kista ie ny mahatonga ny kista dia resaka izy ty moa zany resaka lavabe fa mbola thème be anankiray zany fa hovaliko fotsiny zany amin'ny akapobeany ny kista ny mahatonga ny kista dia resaka hormone rehefa misy fikorontanana hormone ao anaty vatany vehivavy anankiray dia tsy miasa normal zany le ovaire tsy miasa normal le ovaire rehefa tsy miasa le ovaire dia lasa ohatrany hoe eo ihany izy lasa mivonto izy na hoe lasa maniry an'le kista kely eo akaikiny eo izy au lieu dia tokony hoe miasa normal izy dia mandeha normal ny cycle an'le vehivavy anankiray dia mandeha isam-bolana ihany le règle rehefa tsy misy ovulation rehefa tsy misy fécondation atao hoe tsy mipetraka ny zaza dia mandeha normal fa tsy miasa normal le ovaire dia lasa mivonto izy rehefa avy eo na maniry kista kely betsabetsaka izy rehefa avy eo hormone zany no tena mampatonga an'izy io ny kista dia azo avy amin'ny fikorontanana na déséquilibre hormonal zay fanontaniana mahakasika zay ny fanontaniana voalohany le nametraka fanontaniana mahakasika ny resaka kista teo rehefa manao firaisana dia marary fanontaniana mipetraka voalohany aloha zany aminao dia hoe tsy manao sécheresse vaginale ave ianao ny tiako tenena amin'ity dia hoe rehefa manao firaisana dia tsy mandomando fa maina no anaty fivaviana dia normal be ianao lasa marary rehefa manao firaisana satria normalement zany tokony mba hoe mandomando ny vehivavy anankiray misy tsiranka mivoaka ao dia raha maina be ianao dia lasa marary io manaraka fanontaniana manaraka koa tsy misy resaka infection vaginale ve ianao tsy misy parta mangididy ve na misy fofona na miova loko satria raha vao manao infection ianao na misy mycose vaginale ianao dia possible zay hoe marary zay ianao rehefa manao firaisana zay zany ny fanontaniana mipetraka dia jerena aloha ireo hoe misy an'ireo teneniny rasazy ireo hoe zasa hoe tsy misy nefa marary foana raha ohatra ka hoe tsy misy an'izay teneniko izay ianao nefa marary foana dia mila manao fizahana aloha ianao jerena aloha ny colanao hoe sao dia sanatria hoe ao amin'ny colanao no misy olana raha tsy misy olana koa moa ny cola dia manao hoe koa ianao mijerina eo anaty tranonjaza hoe sao dia any anaty tranonjaza no misy olana zay zany mahakasika an'iny le hoe manao firaisana marary iny ny fanontaniana manaraka dia hoe rehefa manao sport dia tonga ho azy le règle
hoe ny ampanaovana fanatanjahantena zany izy tonga le fahatombolana dia inona ny tokony atao amin'iny fotoana iny. Ny antony mety mampatonga azay aloha dia apetraka aloha ny fanontaniana sao dia manao fanabeazanaizana ianao. Ny vehivavy manao fanabeazanaizana matetika manao an'iny hoe manao fanabeazanaizana izy dia rehefa manao effort be izy na hoe reraka dia toa dia mandeha le rahany sy raha mandeha zany izy. Ankoatran'izay hoe tsy manao fanabeazanaizana ianao dia manao trouble hormonal ny antony mampatonga azay hoe rehefa tena hoe miasa saina loatra na reraka loatra ny vatana dia toa dia mandeha ny raha. Misy fikortanana hormone zany ao anaty vatanao ao dia zay mampatonga an'izay hoe rehefa tsy manao fanabeazanaizana ianao dia fikortanana hormone mampatonga an'izay. Ny tokony ataonao zany dia miezaka aloha zany hoe misotro rano foana aloha, ataovy betsaka rano sotroina ahena ny resaka stress le sport aloha zany efa tsara dia miezaka mihinana voankazo. Zay aloha zany ny atao dia tsy eritreretina be le izy hoe hanao sport azy dia andeha indray ty rahako ty. Fa misy idirany amin'ny resaka ohatran'izay ihany izy fa tsy eritreretina be le izy fa afaka tohizana foana ihany ny resaka sport. Zay ngambe? Zay. Tena ny fandehany. Constatation fa nga tsisy personnel vehivavy le ve Cool FM manao interview andrasazy fa resaka spécial purement vehivavy izy ao zao. Dia misy mpiasa vehivavy ato dia ahitsy kely le fomba fijerintsika satria zay foana mihitsy hoe resaka behivavy io dia resaka zao io dia hanika ny lehilahy. Nisy lehilahy zao teo niditra Moustapha avy anambala vato nisy lehilahy ihany koa teo nanontany zay aferany rehetrarehetra io marina fa hoe resaka momba ny vehivavy resaka fadim-bolana angamba tokony amboarina ihany koa zay fomba fijery sy fomba fisainantsika zay hoe tsy maintsy ny vehivavy no miresaka an'io dia lehilahy ialangalana fotsiny dia tsy hisy ny fahazoana avy amin'ny lehilahy. Ary zara mampirisika mihitsy hoe lehilahy tokony hiaino an'izao fandaharana zao fa tsy hoe alô resaka ny vehivavy eo dia resam-behivavy dia samy maka ho azy ao. Tohizako kely zay resaka zay hoe fa nga tsy misy vehivavy. Izy ty zany resaka fahadombolana dia tokony concerné daholo na lehilahy na vehivavy ary misy ara ohatran'ny hoe cliente makao amin'ny raha zao rehefa manao consultation dia misy ty tena mahafinaritra mihitsy fa le lehilahy indray ary maharaka ny cycle an'le vehivavy no le vehivavy manontany oviana ny règle farany firy ny cycle fa tena hain'le lehilahy satria izy mivady manao consultation eo fa le lehilahy daholo mahavaly an'le fanontaniana rehetrarehetra fa le vehivavy tsy mahay. Mahafinaritra be tena ohatrany hoe mahafinaritra be ana mihitsy rehefa le tojo cliente ohatran'izay hoe manontany dia tena toa dia le lehilahy mahavaly an'le fanontaniana rehetrarehetra tena hainy mikonty an'io cycle an'io vehivavy io hatramin'ny jour d'ovulation fa tena mahafinaritra zay mampatonga hoe concerné daholo ny lahy sy ny vavy tsy misy natao any resa-behivavy sy resa-dehilahy rehefa cycle tsy mahamenatra koa zany fa zay fotsiny fanamariana kely. Rehefa miresaka mantsika resaka io resaka fadim-bolana sy ny ohatran'izany io dia tafiditra ao anatin'izany indrindra. Nisy namana zay ny tena hoe fahantrana miteraka fahantrana hoe ny tsy fahaizana mandrindra ny fiainan'ny fanabeazanaizana ny mahatonga ny fahantrana satria lasa be dia be ny zaza fa rehefa tena misy ny fanabeazana tahaka an'izao samy mianda miambavy zany hoe tafiditra ao anatin'ny ray mpianakaviana ny ray mpianakaviana dia mino fa afantatra ny tokony ataony izy ireo ka anisan'ny fanabeazana tokony ho takiana zay. Tingamba aloha ataoko fanontaniana amin'ny SMS rehefa avy eo indray nareo miditra satria any aoriany amin'ny 120 ora sasany isika miverina mandray ny antso sy ny mamaky ny afatra avy aminareo fa hitra amin'ny loha hevitra mahakasika an'le hoe fifamizarana resaka cycle sy ny zany fa ataontsika mandeha tsirairay aloha izy mba ahafahan'ny rasazy mamaly an'le izy salama dafy sy rasazy fanontaniana avy hatrany efa ho 7 volana ozy no teraka ny zanako voalohany dia mandraka androany mbola tsy nandeha ny règle sao dia misy olana toa dia zay aloha zany fanontaniana toa dia fadritsika aloha zay dia satria fa andray nanraka faignintsika avy eo amin'ny aorianao dia ataontsika tsirairay aloha le izy. Eny ary 7 volana tao ariana amin'ny fiterahana mbola tsy miverina ny règle tsy voatery hoe misy olana fa kosa raha efa nisy firaisana tao anatin'izay 7 volana naterahana zay dia manao test de grossesse aloha nareo mijery sao dia hoe efa mipetraka ny zazakely tao aoriana izay 7 volana izay fa io moa zany efa resahako teo hoe ao aoriana fiterahana dia samy manana vatana ny vehivavy anankiray misy ray volana ao aoriana fiterahana dia efa miverina ny règle misy ozy izy 3 volana misy embolana misy herintaona fa ataovy aloha ny test de grossesse rehefa tsy be voky izy dia mandeha foana io amin'ny fotoana zay tiany iverenana eo fa tsy hoe misy olana. Zay moa zany hoe manatina mpitsavo ihany koa raha ohatra ka tena misy ny aiabe fa ty moa ndresaka eto tsy ho ary amaly fahafapo zato isanjato anareo. Salamakolo ny tompoko ny fadim-bolana mandeha indroa zao tamin'ity volana ty zany efa tsy manao fanabeazana izany inona no anton'izany tompoko misaotra.